Laharana fadimy no azon'ny candidat Zafera Hirolik Di Zaza tandritra ny akitsapaka izay natao teo anivon'ny OVEC teto amin'ny distriktin'ny Morondava Androany. Nilaza moa ty candidat ben'ny tanàna atao amin'ny commune ambonivohitra Morondava ity fa sady no vonona ary vanona ny lehilahy hiatrika an'izao fifidianana ben'ny tanàna izao. Vita tokoa ny fisarinan'ny laharana tena koa laharana fadimy dia ny dingana manaraka dia araky ny filazany dia ny fampahafantarana mahakasika ny candidat sy ny mombamomba ny tokola manasy izay zavatra izay zany no atao eto amin'ny commune Morondava mandritra ny fotoana mandrapahatongava ny fampielezan-kevitra amin'ny sivy eraky ny fokontany 17 dia araky ny tolon'ny tambo voalohany iny matombo latsaka dia vonona ary vonona ny andresy ary misy moa le teny zao hoe misy le hoe olona vanona tsy vonona misy mivonona tsy vanona fa za sady vonona ny vanona dia vonona ny hiatrika an'ilay izy hatramin'ny farany. Somary nametra-panontaniana moa ity candidat ben'ny tanàna ity manoloana ireo fanoloana ny sefokotany sasatsasany ato anatin'ny commune ambonivohitra Morondava amin'izao akatoky ny fifidianana izao, nefa matoky hatrany ny fahendren'ny fitondrana foibe izy ireo sy ny fitondram-panjakana amin'ny fampiarana ny lalàna na dia tokony atao hoe ao aorianan'ny fifidianana aza no eritreretiny fa izy fanoloana sefokotany zany fa tsy izao akatoky ny fifidianana izao. Mahagaga ny fanoloana sefokotany fa io moa zany fanjakana manano heritrerina dia zareo mahafantatra hoe inona ny antony anaovany azy, mety ve sa tsy mety raha mialoha fifidianana ahoana ny anaovany azy fa ny eritreritroko manokana fotsiny aloha hoe tsaratsara le izy natao ny fifidianana fa izay moa ny hitany fa mety dia hajaina izy zany amin'izay fanapa-kevitra zany izay no fety.